vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety tsy mba nanisik ampunyang palay aminiran n'Andriamanitra avetrany satria lasa ny fotoanatsika rosony dimy araba atsika menakavy tafahoana eto nareo tonga soa zay koa tonga soa alleluia tamin'ny alina tamin'ny 12 alina ny tonga ary hijanona herinandro maromaro aty an-tanyrazana aty ndray alleluia tsy mandeha ndray tsika aloha raha tsy vita collision masahoana mety ve zay ndao tsika maky ny teny tompo ato amin'ny salamy 1:20 iresaka aminao momba ny kristianina tsy anaiky resy ary tena tsy manaiky resy salamy 1:20 andininy voalohany ity fampianarana ity dia enregistreo tsara alefa amin'ny radio sy télé rariva alefa amin'ny radio sy télé rariva dia ina koa izy ty alefa amin'ny Facebook ho aparetaka manerina izao tontolo zao raha vita ny fotoana raha ty vidiny CD anao dia mandritry ny terinandro ty dia tsara ianao manana ny fampianarana rehetrarehetra zay ho raisitsika eto salamy 1:20 manao hoe andininy voalohany ny fahatokiny izay manana ny Jehova ho mpiaro azy manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra ao avaiza ny famonjena ny famonjena dia avy amin'ny Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany ny famonjena dia avy amin'ny Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany tsy mba vela ny angozozo ane ny tongotrao tsy ho rendrerina ane ny mpiaro anao indro tsy matorina rendrehana ny mpiaro ny Israely Jehova no mpiaro anao Jehova no fialofanao eo amin'ny akavananao ny masoandro tsy mba miely anao no ny andro na ny volana no ny alina Jehova iaro anao amin'ny ratsy rehetra eny iaro ny fanahanao izy Jehova iaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ho mandraka izay alleluia rehefa avy eo dia isy vavaka ho ataotsika anao fanekemponona isika ary ny fanekemponona ho ataotsika androany dia izao hoe Jehova ianao reriany no heriko ianao reriany ny fialofanao ahy ianao no famonjena ozy izy ato amin'ny salamy 7:20 salamy 7:20 andininy voalohany manao hoe firana fiakarana nataony Solomon ratsy Jehova manao ny trano ahoana hoe dia miasa foana ny mpanao azy ratsy Jehova no miambina ny tanàna dia miaritory foana ny mpiambina ratsy Jehova no manao ny trano ratsy Jehova manina hoe dia miasa foana n'inony mpanao azy araky ny fanambarako taminareo fa anisan'ny révélation no men'Andriamanitra na manokana ny hoe maninona no kristianina maro no sitrana amin'ny aretina afaka amin'ny aretina afaka amin'ny asana devoly sy ny famosaviana ary tsika miara mahita an'izany isanandro isanandro eto fa maro amin'ny olona reny lefa tena tsy sitra-panafody reny maro amin'ny olona efa navoaka ny dokotera sy ny hôpitaly no tonga hivavahana eto maro aminareo reo nefa nahita zany ary nahatsapan'izany fa mafinaritra vao mandingana ny tokoram-baravarana io dia manjavona ny aretina sitrana ny aretina afaka amin'ny aretina ataovy amaniny zay maro amintsika no korotana tokantrano
fa vao tonga ny vavahana teto dia manomboka milamina ny tokantrano sy ny zavatra rehetra. Maro amintsika ny voafatotry ny toka sy ny sigara, ny sasany tao anatin'ny 30 taona nafatotry ny sigara, sasany 20 taona nafatotry ny rongony sy ny toka. Fa vao nitsofoka teto tamin'ny fomba mahagaga tsy takatry ny saina, afaka tamin'ny toka sy ny rongony sy ny sigara, afaka tamin'ny adalama, afaka tamin'ny fijangajangana, afaka tamin'ny karazana fahotana, afaka tamin'ny langa sy ny teny ratsy, afaka tamin'ny zavatra ratsy rehetrarehetra. Ary maro aminareo reo no afaka tao anatin'ny fatotry ny devoly. Fa misy anankiray ohatrany tsy mety afaka izay, dia tsy inona akory fa le fahasahiranana. Inona hoe? Ino ohatrany tena tsy mety afaka io le trosa sy le olana arabola io. Misy zavatra teny efa nangatahanao, mba omeo trano a Jesosy fa mijaly amin'ny hofatrano, mba omeo trano a Jesosy fa mijaly amin'ny izy ity. Ary misy amintsika ary impiry moa nefa nampanantena ny toriteny teto, azo tomobile lenao. Ary rehefa mandeha reny toriteny resy fampanantenany reny hoe azo fiara ianao, tsy lahatra tomobile ntsony ianao, firifiry ny tonga dia mitsangana amen amen. Ary rehefa manofo mitondra tomobile mihitsy, nefa nendrasana heritaona sy tapana ohatrany tsy mety tanteraka, nendrasana 2 taona tsy mety tanteraka. Misy amintsika rehefa 20 taona ny andro fa tsy mety tanteraka. Hatramin'izao mbola manofatrano, tsy afaka ao anaty fahasahiranana. Indraindray afaka kely ny fahasahiranana arabola, dia io fa miverina indray ny trosa. Indraindray mba ohatra misosa kely ny fiainana, fa io indray dia miverina kely indray le olana arabola. Ary dia maro ny mivavaka, tena ho any an-danitra izy, vita batisa izy, manam-pahamasinana izy. Ary raha ho faty ianao tsy maintsy tonga any an-danitra any ianao. Maro mpivavaka no afaka tamin'ny faharatsiana rehefa miaina amin'ny fahamasinana, nefa miainao anaty fahasahiranana, miainao anaty fahantrana. Tena natoron'Andriamanitra na mihitsy ty fampianarana mandritry ny herinandro ity. Manoro-hevitra anao mandritry ny herinandro ity fa ho akseléren'Andriamanitra. Oya hoe ho akseléren'Andriamanitra, ho akseléren'Andriamanitra. Ataovy amen mafy. Nisy fotoana asany efa nitantarako taminareo teto, asany tamin'ny zaliana andalo taty na nitantarany ity na tsy nitantarany ity, fa averiko indray mandeha izy raha efa nitantarako azy. Nisy ramatoabe anankiray indray andro, niloloha entana izy. Ary rehefa niloloha entana nisy teny amin'ny arabe navesatra entana, dia nisy tomobile nandalo, karazana camionette kely reny, asana bus koa izy io. Nahitan'io ramatoa dia nalahelo azy, dia nijanona io tomobile io. Dia ozy izy tomobile io matsain'le ramatoa, midira ramama fa mavesatra entana inao. Dia niditra le ramama tao anaty tomobile, fa izy mitsofoka tao dia sady mandeha mbola loloaviny any le entanao anaty tomobile, mbola loloaviny any le entanao anaty tomobile. No sady dia nahita azy le chauffeur dia o ramama fa ino ny teatorinao, efa kaiky ho tonga tany amin'ny are, efa hiala izy. Gaga le chauffeur nahita azy sady milolo no mitazona an'le adina. Ary be da be ny kristianina nohatra zany. Tafiditra ao amin'ny Jesosy ihany fa sady mbola maninona eny any letana. Fa androany io vira lazena baba ho raisin'ny Jesosy io. Ataovy amen zany. Anisan'ny toe-tsaina mitazona ny mpino. Ino tsara ty toe-tsaina ratsy ty. Miazona atsika ity toe-tsaina ity. Ity toe-tsaina ity miazona atsika manao hoe mila miezaka mafy mba havita zavatra. Inona hoe le toe-tsaintsika? Mila miezaka mafy mba havita zavatra. Mila miafy raha te havita zavatra. Mila fetsifetsy raha te havita zavatra. Mila mampiasa atodoa, mila mampiasa ina hoe? Raha te havita zavatra. Mila mampiasa nitetika rehetrarehetra, inona daholo nitetika rehetrarehetra. Avitako an'io zavatra io, amiditra ato dia midona ato dia avadiko ato. Sany rangany ataoko afahako manatanteraka an'io. Misy amintsika mampiasa ny herintsika rehetra. Atotoko ny heriko, manomboka amin'ny 9 maraina tsy maintsy miasa, manapatonga ny amin'ny 7 alina. Kotikotiko fa ao anatin'ny fotoana io mahazo 5 alina isan'andro dia mahazo ray hetsy raha angoniko mandritry ny ray volana dia zao ny fitambarana. Raha vao fiainao atao amin'ny 50 millions io dia hividy tany. Mampiasa ny herintsika rehetra.
mampiasa ny tanjakintsika rehetratsika, mampiasa ny volantsika rehetrarehetratsika, ny zay rehetrarehetra azotsika ampiasaina mandany fotoana. Zara raha mana fotoana ivavahana fa zao ny ao an-tsaitsika hiasa mafy ahy zara tena zany ny mahatonga atsika, zany ny mahatonga atsika na dia mandeha mivavaka eto ary dia vonjovonjena fotsiny le fotoana kely ivavahana fa lasa ndray mirotoroto anenjika any an-tsena aloha satria zao ny ao an-tsaina hoe tena mila mandeha miasa mafy ahy, mila mandany fotoana mafy any an-tsena efa miandry aho zao ny clientko. Zany daholo ny ao an-tsaitsika, mila miezaka mafy, mila miasa mafy, mila mandany fotoana mafy, mila tena miafy be mihitsy, miafy be mihitsy, mila manangona be, mila manao calcul. Nefa zao ny tenin'ny mpanao salama, manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra ahoana ny toeny? Tenin'ny mpanao salama ihany no miteny fa ny famonjena dia avaiza, avaiza, avaiza avy amin'ny Jehovah mpanao ny mpatinao lanitra sy tany. Avereno zay avaiza ny famonjenanao, avereno mafy avaiza ny famonjenanao, avereno zao avy amin'ny Jehovah. Ny famonjena dia avy amin'ny Jehovah. Avereno zao ny famonjena avy amin'ny Jehovah, tsy avy amin'ny fisasarako, tsy avy amin'ny calculako, tsy avy amin'ny fiezahako, tsy avy amin'ny fitsitsiko, tsy avy amin'ny ezaka ataoko, tsy avy amin'ny ezaka ataoko, tsy avy amin'ny tetika rehetrarehetra, tsy avy amin'ny ketrika tsy rehetrarehetra, amin'ny heriko sy ny tanjako, tsy amin'ny heriko sy ny tsy tanjako, amin'ny alalan'ny volako, tsy amin'ny alalan'ny vola, fa ny famonjena ny famonjena dia avy amin'ny Jehovah, avy amin'ny Jehovah, avy amin'ny Jehovah. avy amin'ny Jehovah. Ataovy aleluia mafy. Haleluya. Aiza ny olana tonga mivavaka eto ihany ianao, tonga mivavaka eto ihany ianao, miditra ao anaty tomobile ihany ianao, fa izaho Jehovah ny entako za ihany no mitondra azy, fa ianao mitondra anahy, ianao mitondra anahy atao anaty tomobile fa ny entako maninona? Miezaka a Jesosy ahy, mitsitsy a Jesosy ahy, miafy a Jesosy ahy, mampiasa ny heriko rehetra ahy, mila mavita trano amin'ity taona ity ahy, manangona mafy mihitsy ahy. Androany raha lasena bavy, misy zavatra tonga dia hosaotitsika androany, misy zavatra tonga dia hodingantsika androany, misy zavatra tonga dia hodingantsika androany. Ka tsy ny fitsitsinao, tsy ny herinao, tsy ny ezaka ataonao, tsy ny volanao any banky, fa tonga dia misaoty, misy zavatra tonga dia mitsaka. Ataovy aleluia mafy. Haleluya. Hoy Salamy 7:100, raha tsy Jehovah ny manao ninona dia miasa foana ninona? Mpanao trano Raha tsy Jehovah manao ninona hoe miasa. manao ny trano, izy mba tia vita trano, Ah, izy mba tia vita trano, haleluya. izy ny manao azy, Jehovah, izy manao azy. Jehovah. Mila manaiky ianao androany, fa tsy ny karamanao isam-bolana, tsy ny tsenanao, tsy ny asanao, tsy ny vola voaambonao, Amen. tsy ny vadinao, Zany mihitsy Jesosy. tsy ny ezaka ataonao, Amen. fa izy ny manao ny trano. Jehovah. Ataovy aleluia. Haleluya. Haleluya. Tsy nentina vita trano ianao satria zao ny ao an-tsainao mijery vato an-tanana, fampiresaky nareo mivady, efa 55 millions dada ny volantsika eo amin'ny banky, le tany ao 70 millions, 15 millions tsika dada sisa dia vitatsika. Imezan'ny Jehovah fotsiny ianao ndry dia io ve ny anteheranareo, io 15 millions io ve ny anteheranareo, io vola kely 50 millions ve ny anteheranao? Adinonao Andriamanitra. Dada zao no ataotsika, miafiafy kely aloha tsika atoato, tsisy mihenakena mihitsy aloha tsika atoato, dia zao mandeha ditongotra tsika anangonana n'io 15 millions io. Jeren'Andriamanitra fotsiny ianao, aroy Andriamanitra mametra-panontaniana ambony ao, ry zanako, manan'Andriamanitra ianao sa tsy manana, manan'Andriamanitra ianao sa tsy manana,
maninona ny miafy velo loatrany io, maninona no mijaly velo loatrany io, nefa misy Andriamanitra. Dia enao moa zany mieritreritra fa i 70 millions anao io, i volanao any amin'ny banky io karamanao io no hanangananao azy. Androany odositsika daholo odositsika zany. Na manana 4 millions anao any amin'ny banky, na ohatrina karamanao, na mandeha ohatriny ahoana ny tsenanao, zavatra ray loha ihany ny fantatao. Andriamanitra no hananganao aho, Andriamanitra no hananganao aho. Tsy mitsena, tsy ny karamako, tsy zany afiafy, tsy zany mampiasa ny heriko reto. Andriamanitra hanangana zavatra ho ataovy aleloia. Alléluia. Anisan'ny zavatra mahafinaritra iandrasan'Andriamanitra amintsika, iandrasan'Andriamanitra amintsika dia itsika hanome voninahitra azy. Amen. Itsika hanome voninahitra azy. Amen. Ka itsika ho resila azy. Fa tsy ny herinao no nahavitanao azy. Amen. Tsy ny tanjakao no nahavitanao azy. Fa iza nanao azy. Jéhovah. Izany nahatonga ny hoe rehefa mijery ny tantarantsika ao anaty Baiboly, tamin'ny andro ny Gideon, tamin'ny andro n'iza hoe Gideon. hainareo tsara zany tantara zany. Nanomana miaramila 2 alina Gideon andeha hiady amin'ny Midianina, hiady amin'ny Midianina. Firy amin'ny miaramila nomanina 2 alina. Vakio zany tantara zany. Dia ho hitanao asany amin'ny mpitsara toko faheniny izay sa toko fafiry 2 alina nomaniny Gideon andeha hiady amin'ny fahavalo. Hoy Andriamanitra mantsay Gideon, maro loatra ireo olona ireo, maro loatra ireo miaramila ireo. Zao manko ny tsy tatin'Andriamanitra. Ndao ny vakitsika zany tantara zany atao boky mpitsara. Toko fafito. Andininy faharoa. Ary hoy Jehovah tamin'ny Gideon, maro loatra ny vahoaka eo aminao, ka tsy hanolotra ny Midianina eo an-tanany aho. Fandrao irehare amiko ny Israely ka hanao hoe ny tanako ihany namonjy aho. Fandrao irehare amiko ny Israely ka hanao hoe inona? Ny tanako ihany no namonjy aho. Fandrao irehare amiko ny Israely ka hiteny hoe maninona? Ny tanako ihany no namonjy aho. Tena tsy zakan'Andriamanitra ry havana ny mieritreritra anao hiteny an'izany. Hoe dada, félicitations aloha dada, fa dada koa aloha tena mahery dada. Navita zavarantsika ry dada. Tsy zakan'Andriamanitra. Hoe ireharenao fa navita trano, dia irehare amin'ny vadinao. Ireharenao fa nahazo trano, dia irehare amin'ny karamanao. Navita trano anao, dia irehare amin'ny diplomanao. Soa aloha fa natao ihany le master iny, natao ihany le examen. Tsy azotsika ry dada io raha tsy vitatsika iny examen iny. Soa aloha fa natao iny miasa iny commande iny. Zakan'Andriamanitra mihainao zany sa tsy zakany? Tsy zakany. Mireharenao fa no le commande avy any andafy, commande na entana. Mireharenao fa no lay ianao ny varotra an'le nahita an'le tsena. Nireharenao fa nahita patron tsara navitanao trano. Zakan'Andriamanitra sa tsy zakany? Tsy zakan'Andriamanitra amin'ny mieritreritra an'izany. Itsika mirehare manao hoe raha tsy niafiafy kosa aloha ry dada tamin'iny avy ianao hitokana an'le trano dia hiresaka amin'ny fianakaviana. Angamo moramora ny nanao antony niafy ane izay mianakavy. Dia ohatrany hoe nahavitanao le trano zany dia nole inona? Teneny mafy. Fiareta. Mahafinaritra an'Andriamanitra mianao zay sa mampalahelo azy? Mampalahelo azy. Aiza ny toerako i Andriamanitra? Aiza ny plasiko? Ary zany no bloqué ny fiainatsika. Satria ny zavatra tediavin'Andriamanitra voalohany dia itsika irehare amin'ny anarany, itsika amin'ny voninahitra azy. Ianao hiteny fa nahavitako an'ity trano ity, tsy ny heriko,
tsy nitandako fa Andriamanitra irery ahy ianao iteny fa navitako anty tsy ny karamako tsy ny friperiako tsy ny Facebook tsy ny karamana mivady fa ilay Andriamanitra velona zany ny anisan'ny tediavin'Andriamanitra isokatra ny vavanao ka iteny fa ny fahasoavan'Andriamanitra natovo zao ahy ataovy aleloia Alléluia. tsy hainao irery tsy hainao irery amin'ny zanakao zany mako ny atsika indraindray le zanako lahy aloha ino mba manohana anay le zanako lahy polisy le zanako lahy ino manome anay 1 million 5 3 millions par mois le zanako lahy nandefa vola avy any an-dafy tonga de 100 millions zany navitanany fotsika io mahafaly an'Andriamanitra sa tsy mahafaly azy ozy ny tompo ay ny zanakao lahy ay ny karamanareo ay io tsenanao io navitanao azy io tsenanao io ataon'Andriamanitra inona ny tsenanao bloquen'Andriamanitra ozy ny tompo idiko ny robinet ato ary de ahitako ny herinareo misy toe-tsaina ho avaozina androany misy toe-tsaina ho raisina ho androany fa tsy ny tsenanao tsy ny zanakao tsy ny karamanao tsy ny fifoazanao maraina tsy ny herinao sy ny tanjakao fa manan'Andriamanitra velona ianao avaiza ny famonjena de avy amin'ny Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany avy ireny zany famonjena de avy amin'ny Jehova mpanao lanitra tsy ny heriko tsy ny tanjaka tsy ny fahaiza tsy ny akohonako tsy ny tsenako tsy ny karamako Jehova rery any Jehova rery any tavy amen nanafsa amen ozy Andriamanitra matsainy Gideon ahenao reo olo reo be loatra zeo sody nareo ireare rehefa azonareo ny fandresena ary ny friarianareo de iteny manao hoe ahoana le friariana eo amin'ny 17 ary Jehova tamin'ny Gideon maro loatra ny vahoaka eo aminao ka tsy hanolotra ny Midianina eo an-tanany aho fa andrao ireare amiko izy ka anao hoe ny tanako ihany no namonjy ahy fa andrao ireare amiko anao hoe ny tanako ihany no namonjy ahy tsy zaka an'Andriamanitra ianao miteny an'izany tsy zaka an'Andriamanitra ianao mijery ny volanao any amin'ny banky zao ny volany amin'ny banky isan'andro ianao de mijery vola ao amin'ny banky ohatrina indray zany inona moa mahatonga anao mijery vola isaky mihetsika mijery ny tombom-baritra isan'andro ohatrina ny tombony eo ohatrina ny vola maty de mitebiteby ianao satria ao le herinao fa tsy Andriamanitra androany hovaiko ny fosiny sainao hovaina ny fosiny sainao tsy ny versement tsy ny tombom-baritra manan'Andriamanitra velona manan'Andriamanitra velona maro loatra ny vahoaka hoy Andriamanitra analao reo fa andrao ireary amiko izy de nanalany ny alany 2 arivo sy 2 alina ray alina sisa lalàna tompoko rehefa andeha hiady rehefa ninona hoe andeha hiady raha ny lôzika ny ady mba azahoana fandresena inona ny mety kokoa ny vity sa ny maro ka nefa ny lôzika ao amin'Andriamanitra de tsy ny olona maro satria Andriamanitra tiany ny voninahiny tiany ny heriny alleluia ray alina tavela de mbola hoy indray Jehova mitoyany eo mbola betsaka ihany reo ray alina reo ka ndany ampidino amin'ny rano izy eo ny izahako toetra azy hoe izy any andeha hanafika na izy rehefa nampidina teo amin'ny rano firy tavela 300 hoy Jehova reo 300 reo no eto andeha hanafika fa reo no anehoana ny voninahitra sy ny herin'Andriamanitra tovy aleluia mafy zany reo ny anehoana ny herin'Andriamanitra reo 300 reo mba hatonga na ireareanareo hatonga nareo ireare momba fa tsy ny isanareo tsy ny tanjakareo tsy ny volanareo tsy ny ezakareo fa ireo 300 lareo izay pokaty tsy nitondra fitaovam-piadiana akory fa inona netiny trompety de vilany-tany de fanilo jiro petrôle
izany ianao an'izany andeha hiadiky raha tsy olona efa misy fahavoazany andeha ady zany ianao basy no entiny sabatra no entiny marina sa tsy marina ianao andeha hanafika vilany tany dia asina jiro petrolina ao anatiny de trompety fa inona ny planin'Andriamanitra ny planin'Andriamanitra tsotra ihany rehefa mandresinareo de tsy irery amin'ny fitaovam-piadiana tsy irery amin'ny isanareo tsy irery amin'ny tanjakareo fa rehefa mpandresinareo de za ihany no derainao za ihany no derainareo fa ny fahasoavanao naty izao aleluia aleluia manomboka androany ry havana eno zao anao confession de foi ianao manomboka androany vo mifo maraina ianao de hiteny amin'ny vavanao andeha hiasa Jesosy fa tsy mitsenako no heriko tsy ny karamako no heriko tsy ny volako no heriko ianao no hery anao confession de foi tsika vo mandray karama ianao isam-bolana vo mandray inona de ho raisinao ny vola sady ho teneninao tsy isy dikany ianao ry vola tsy ianao no heriko tsy ianao no heriko tsy ianao no heriko ary ny heriko ny a Jehova ihany Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany avy any ny famonjena mahafinaritra an'Andriamanitra ny mahita anao manao an'izany hoe nandray 100 millions ianao nandray 400 millions ianao nandray 200 millions ianao tsy ataonao bakely ny vola ito ny ansasany mako vo mahazo vola alleluia androany ianao tsy mila manao bakely vola tsony manomboka androany fa vo mahita ny vola io ary ianao hiteny amin'ny vola io tsy ianao ny heriko ikaiky fa 50 millions ianao tsy ianao ny heriko tsy ianao ny heriko ny heriko de Jehova mpanao lanitra tsy mitana za miteny aminao ao anatin'ny fotoana fohy tonga de andingana lavitra betsy ianao andingana lavitra betsy iananao fa inona ny olana hatramin'izay manompo an'Andriamanitra iantsika miditra ty am-piangonana mivavaka fa tsy Jehova ny herinao fa tsy iza hoe fa tsy Jehova ny herinao zany navony zanak'Israely ray andro rehefa mamaky tsika adiny amin'ny Josoa 7 ataony avake tsika Josoa 7 eo amin'ny andriny fahatelo manao hoe ary niverina tany amin'ny Josoa izy ireo ka nanao taminy hoe Josoa zany eo alohan'ny lepitsara teo ka nanao taminy hoe aoka tsy hiakatra avokoa ny vahoaka rehetra ahoana hoe aoka tsy hiakatra avokoa ny vahoaka rehetra fa olona tokony roa arivo na 3 arivo no aoka hiakatra mely any ay aza manasatra ny vahoaka rehetra akany fa vitsy ihany izy fa manina hoe le olona vitsy ihany izy ndray andro de ny zanak'Israely moa maro fahavalo ary rehefa maro fahavalo ny zanak'Israely avy nanafika ny tanàna ny Jeriko izy ny zanak'Israely eo mitoko faheninao nanafika ny tanàna ny Jeriko ary zany tanàna ny Jeriko zany de tena firenena matanjaka mihidy firenena mahery fa nirodana ho azy nenjera ho azy atao de alleluia teo anoloan'ny zanak'Israely nodidiny ny zanak'Israely ny 13 tao anatin'ny 7 andro ary raha vo nodidinina iny 13 nenjera ho azy ny mandra tonga amin'ny fandresena atao de amen nanomboka nanana expérience hoe dada ankeo salotsika enja antsika tena matanjaka anke Jeriko dona ny kely aloha rahalalo fa enjany iny adonany aloha fa tena nafinaritra peoltiny na tokony heriny hiatrika fahavalo faharoa am'izay izy eto amin'ity Josoa 7 ty de ny tanàna ny ay tanànaniza hoe de nirahana aloha mpisafitany dana aloha mba jerevo ny tanàna ny ay firy ny nisan'ny olonao
manahoana ny olona temverina avy any le mpisafitany dia zao ny teny mpisafitany eo amin'ny toko 7:7 ary niverina tany amin'ny Josoa izy ireo ka nanao taminy hoe aoka tsy hiakatra avokoa ny vahoaka rehetra fa olona tokony ho 2,000 ihany na 3,000 ihany no aoka hiakatra mely any ay aza manasatra ny vahoaka rehetra aza manasatra ny vahoaka rehetra akany fa vitsy ihany izy fa nanina hoe hitanao inona ny expérience andreo lasa nomboka tsy netehatra amin'Andriamanitra tsony lasa nomboka tsy netehatra tsony salora nga tsy andeha daholo ny olona rehetra rehefa nijerena le tanàna tao ohatra ny kely anka sandao olona 2,000 na 3,000 any miady am'ireo nanomboka natoko teny 2,000 na 3,000 tsisy nidiran'Andriamanitra mihitsy teo hoe Jehova nolotra n'io amintsika andresitsika fa aza manasatra ny vahoaka ozy izy fa alo 2,000 na 3,000 any fa maninona nisan'le firenena vitsy lanitsika ireo vitatsika ireo ny avokatsika mahery ny mpitsaratsika koa mahery nanomboka ny rehareha ny zavatry ny tany nanomboka ny rehareha ohatriny zao volatsika eo dada nanganana an'le trano misy 200 millions vita io ka vita trany amin'ny tafo ohatriny zao ny anao karama mba efa niakatra kely ny karama ka ahoana zao ny fandehany eo efa manomboka milamindama io tsisy atahorana ka jerenana am-pilatanana mahafaly an'Andriamanitra sa tsy mahafaly azy mahafaly an'Andriamanitra sa tsy mahafaly ay hoy Andriamanitra satria vitsy ireo olo ireo dia tehatra amin'ny olona 2,000 sy 3,000 nareo dao ary hoy Andriamanitra dao tafio jereny toy an'io tantara io nandresy sa resy ny zanak'Israely resy teo amin'le tanàna kely resy teo amin'le tanàna kely satria naninona natoky tena fa tsy natoky an'Andriamanitra raha lasena vavy malala mila manaiky ianao androany fa raha ianao ny manao an'io dia tsy possible io raha ny volany manao an'io tsy possible io raha ny heritsinao sy ny tanjakao dia tsy possible io avereny zay tsy possible io tsy vita io raha ny karamako dia tsy vita io raha ny heriko tsy vita io raha ny tanjako tsy possible io ataovy alleluia natoko tena 2,000 na 3,000 any asaina manafiky fa vitsy loatra ny olona ka lanitsika tsara io nalahelo Andriamanitra fa nga rehefa vitsy ny olona ozy izy ny tompo dia tsy tehatra amin'natsononareo tsy anaty tena natsononareo zany ny ererantsika rehefa misy zavatra kely vitatsika dia hoy ianao misakisana tompo fa zany ianao azy misakisakina fa zany ianao azy zany mahatonga anao midofotra tampoka zany mahatonga atsika mitona ampoto satria mitady irehare amin'ny tanatsika sy ny herintsikatsika ny lesona tian'Andriamanitra tao amintsika androany atoky an'Andriamanitra irery fa io zavatra tsy vitanao io vitan'Andriamanitra io io zavatra tsy hainao io hain'Andriamanitra io io zavatra tsy vitanao io vitan'Andriamanitra io ndao maky ten'Andriamanitra raitsika atao amin'ny Deutéronome atao amin'ny Nomérie vitsivitsy rehefa sy Nomérie toko 1:10 Nomérie toko 1:10 ndray andro nidongy hena ny zanak'Israely mba te hihinan-kena izy ireo tia ninona hoe te hihinan-kena efa ela loatra izy ireo tsy nihinan-kena ary rehefa nona tena lina hena izy ireo dia nitaraina taby Mosesy mba omeo hena izahay dia namaly Andriamanitra omeko hena ianareo ary tsy hena indray andro fa mandritry ny ray volana nareo hihinan-kena hatrany amin'ny tenda-kelynareo mandrapivoaka n'io hena io any amin'ny vavoronareo ka tena oleo nareo
inakeninareo ataovy aleloia Alléluia. no meritoko faraika ambe folo andininy faraika amby roapolo dia ino tsara ino tsara aloha ny andininy fasivy ambe folo no vakeko tsy indray andro no hinananareo na indroa andro na adimina na afolona na roapolo andro aza fa hatramin'ny ray volana mipaka dia mandra-pivoaka ny any amin'ny vavoronareo ka arikoriko anareo satria nolavinareo Jehova izay eo aminareo ka nitomany teo anatrehany ianareo na hoe nahoana reny no nivoaka avy tany amin'ny tany Egypte izay dia hoy Mosesy tamin'ny Jehova ny olona izay hitoerako dia lehilahy eninetsy izay mahalea lalana lehilahy firy hoe Eninetsy. iza ny betsaka ny lehilahy sa ny vehivavy Vehivavy raha ny lehilahy fotsiny ny eninetsy ny vehivavy zany mety any amin'ny valo etsy ihany marina sa tsy marina marina. efatra alina sy ray etsy zay efatra etsy sy ray tapitrisy zay ary raha mampy ny ankizy matetika maro nisany any amin'ny roa tapitrisy any zany firy hoe Roa tapitrisy. raha kotitsika io zany ny lehilahy mahali lalana fotsiny ny eninetsy ano any amin'ny roa tapitrisy any rehefa aravakeliny averiko dia hoy Mosesy ny olona izay hitoerako dia lehilahy eninetsy izay mahalia lalana dia hoy ianao omeo hena izy mba hoaniny mandritry ny ray volana mandritry ny firy volana hoe Ray volana. olona roa tapitrisy amena hena isan'andro impossible sa possible impossible zany ozy izy Mosesy eo amin'ny andiny faharoa amby roapolo jereva nge fanontaniany Mosesy mony ondry amanosy sy omby vany ho vonono ho azy avoky azy sady ny azan-drano rehetrarehetra amin'ny ranomasina no angonina ho azy avoky azy eo Mosesy manomboka manao calcul raha omenakeny reto olona roa tapitrisy reto amin'ny fomba ahoana firy ny ombotsika firy ny ondry amanosy re omby reo ve ny vonona ho an'ny roa tapitrisy ary tsy roa tapitrisy ahinan-keny na indray andro fa tsy iry andro Ray volana. amin'ny fomba ahoana ary mametraka an'izany fanontaniana zany tsika raha hoy ny tompo aminao azo trano ianao azo fiara ianao anangana zavatra goavana ianao isoto ny fiainanao tonga dia andigana amin'ny fiainanao any amin'ny tseratesina amin'ny fiainanao inona ny alehan'ny sainao voalohany amin'ny fomba ahoana le tsena ve ny amidy sa le karama ny angoniny sa indram-bola any amin'ny banky sa ny tambary any an-tanàna ny amidy amin'ny fomba ahoana androany voarainao ny valiny zao ny tenenin'Andriamanitra eo amin'ny andininy fahatelo amby roapolo dia hoy Jehova tamin'ny Mosesy ny afoy vanontanan'i Jehova ankehitriny dia ho hitanao na ho tanteraka aminao ny teniko na tsy ataovy aleloia valy teny tsotra raha latsanabavy raha mametra-panontaniana ianao amin'ny fomba ahoana ny azahoako trano amin'ny fomba ahoana ny azahoako anty amin'ny fomba ahoana ny alasana ny andafy amin'ny fomba ahoana ny evidianako tady amin'ny fomba ahoana ny anangonako ny karamako ny ohatra zao e ny vola ray nisy raisinay nisy zao e ny tsenanay ny ohatra zao e ny vadiko ny ohatra zao e ny zanako ny andafy ny ohatra zao e hoy ny tompo ranabavy sady pepe any sorinao ranabavy rahalahy ny afoy vanontanako ny afoy vanontanako ny afoy vanontanako ankehitriny ho Jehova dia ho hitanao na ho tanteraka amin'ny teknolojia tsy maintsy ho tanteraka tsy maintsy ho tanteraka tsy maintsy ho tanteraka ka tsy karama-kelinao io fa i karama-kelinao tsy possible avereny zay ty karama-kely ty tsy possible hoe Karama-kely ty tsy possible. ny ezaka ataoko tsy possible Ezaka ataoko dia tsy ny possible. volako any amin'ny banky tsy possible Ny volako amin'ny banky dia tsy ny possible. tsenako tsy possible Ny fiainako dia tsy ny possible. zavatra ananako tsy Ny possible zavatra ananako dia tsy possible. fa mino a Fa mino a fa possible zany eo aminao fa possible ao aminao. tavy amen Amen. rehefa Andriamanitra no miteny aminao fa ho tanterahana dia aza mijery volany amin'ny banky aza mijery ny karamanao Amen.
fa raha io tsy possible zavatra ray any miandran-dranolanitra avaizany famonjena avaizany famonjena avaizany famonjena avaizany famonjena avereny valina avaizany famonjena avaizany famonjena Aleluia. Ataovy mafy de mafy ny tehaka. enoy Aleluia. androany tsika anao fanakepinona inona mako ny olana hatramin'izay mijery vato an-tananao hatram'mpanao domy vo miteny ny tompo hoe hitanao a de ny volany amin'ny banky nijerentsika voalohany de zany no mahatonga anao tsy nety ny tahina hatramin'ny androany vo miteny ny tompo hoe hotahiko amin'ny zavatra rehetra itanao de ny tombom-barotra isan'andro nijerenao voalohany osany hoe amin'ny fomba oatra anangona kely 250 isan'andro zany zao ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Mosesy tsy niaza ny rano any anaty ranomasina ny angoniny tsy ny omby novonono tsy ny ondry novonono fa ny tanako tsy niafoy ny tanako mahery ny tanako manao fagagady raha miasa tsy misy masaka raha miasa tsy misy masaka raha miasa tsy misy masaka Alléluia. Tamin'ny taona 2017 sa 2018 nanambola ny fiangonana nanangom-bola tsika tamin'izay tadidiko tsara efa nisy atradiny tsaiko 600 millions volatsika ohatriny hoe idina ny tao an-tsaina ividy tanitsika aloha mba hanana tany amin'izay fiangonana efa elany tsy nanana tany fiangonana mbe ohatry zao ve tsika de tsy hanana tany zany nieritreritra tamin'izany 2017 andao anangom-bola nangonina nisy atsabo 600 millions nahita tadiny anankiray zay tery amorona kona tery akaiky ny bypass tery tany tsy ara-dalàna tadiny misy ady any amin'ny tribonaly ny tena mo tsy nahalala tam'izany hoe inona ny olana amin'ity tany ity tsy mahalala ninina very volatra any amin'ny 450 millions fiangonana ohatriny hoe 450 millions volany nangonina narary ny haiko tamin'izay hoy za hoe Jesosy le vola 200 kely ny olona sy 600 kely fanatitry ny olona 5 000 kely very natambatambara teo de very vo hita hoe nisy olana io tany amin'ny tribonaly tonga de zao ny teniko tamin'ny conseil pastoral sy ny paster ajanony any io resaka io nda ho any tendrombohitra ivavaka angataka ny fitarian'ny tompo andao hifona amin'i Jesosy satria maninona netehatra hoe misy vola 600 millions netehatra hoe manam-bola be de azo tany fa miporifon'ny tompo tsy mivola anareo tsy niezakareo fa hitahanareo ny ambom-bola tao amin'ny komity rehetra tonga de niteneniko aoro ny vola io tsisy nany aza sy nambony nanny ariary andao hividianana varo hoaniny tsy manana ndao tsika anao fanatitra ho an'Andriamanitra ataovy aleluia zany nataoko tamin'ireo andao anao fanatitra ho an'Andriamanitra anao hitina hoe fanatitra ho an'Andriamanitra io ambom-bola rehetrarehetra io alovy nisy 200 millions mahery fa ny tamin'izany moa zany tsy hita hoe inona le anaovana an'le fanatitra satria le izy raha tao amin'ny fiangonana de lasa ny fiangonana ihany fa mividianina na vary be da be tamin'ny kitapo le nyzaraina tao mikanja ny tafo mamasina olona 2 arivo mahery ny zarana vary tao ataovy aleloia aby mafy zato zarana amin'ireny le ray kitapo kely reny 20 kilo daholy tamin'ny 2017 iza ny natsiaro an'iny izy aleloia zao ny teniko amin'ny komity efa very any ny vola iny fa ny ambony rehetra ndao porifontsika eo anatrian'ny tompo
ndao atoky an Jesosy. Amen. Ndao rofon'ireo volo reo. Ndao atao fanatitra ho an'Andriamanitra omenany malahelo. Ataovy alléluia. Alléluia. 2019 tsy nanambola tsony ny fiangonana. Avy nanao congrès tsika tamin'ny 2019. Avy nanao croisade teo Mamasina. Nakalaza ny faharoapolo taonan'ny nanosorana ho pasteur. Tsy nisy tsony na 1 million ary. Tsy nisy na ohatrina hoe fa ozy ny tompo. Vita tsara le fankalazana faharoapolo taona nanosoratry na pasteur. Vita ny croisade. Vita ny congrès. Hitako tena faly Andriamanitra. Alléluia. Tsy nisy na 1 million ary. Ahoana hoe Tsy nisy na 1 million. fa ozy ny tompo mantsy ahy. Eo aminareo tsisy zao tsony na ny 1 million ary. Eto amin'izay no anehoako ny heliko. Eto no anehoako ny voninahitra. Eto no anehoako ny fahagagana. Ataovy alléluia. Alléluia. 6 octobre. 6 octobre 2019 ao anatin'le tsy manana iny ny fiangonana na 1 million ary. Nanomezan'Andriamanitra an'le tany be bypass 1 hectare mahery izy amin'izao fotoana. Alléluia. Alléluia. Tsotra ny atony. Tian'Andriamanitra ireharehanao. Tsy ny 600 million nangoninao. Fa irehare. Fa manan'Andriamanitra velona ianao. Manan'Andriamanitra velona ianao. Alléluia. Ny fitahiany Jehova no Mampanankarena. ary tsy azony Misy atsara. fisasarana. Ampina. Amen. Alléluia. Tian'Andriamanitra ireharehanao. Ary atsapiny androany amin'ny rehare. Jorovavolombelona re tandren-danitra. Mireharehorehan zao tontolo zao. Fa nananganana ny toe-bypass io. Tsy vola nangonina. Tsy vola avy any an-dafy. Alléluia. Tsy sponsor. Tsy nizanizy. Fa Andriamanitra nitsatsehatra tamin'ny fomba mahakasika. Alléluia. Nahavitatsika ny trano tao bypass. Tao anaty confinement. Ozy ny tompo. Idiko ny fiangonana. Tsisy mivavaka. Mba tsy ireharehanareo vaony olo. Fa zay manana pino enin'alina le tao Taninarivo. Manana pino manetsy. Ary zay manambola matanjaka. Be mpanan-karety. Fa ozy ny tompo. Ao anatin'ny fiangonana mikatona. Ho atsangako ny tranoko. Mba halalany zao tontolo zao. Fa tsy vola sy arena. Tsy herinao sy tanjaka ao. Tsy ny fitsitsinao. Hiala ao anatinao zany toe-tsay zany manomboka. Tsy ny herinao. Ataovy alléluia. Avy are zao tsy ny heriko. Tsy ny hery. Tsy ny tanjako. Tsy ny tanjako. Tsy ny karamako. Tsy ny karamako. Tsy ny asako. Tsy ny asako. Tsy ny tsenako. Tsy ny tsenako. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy irery any. Jesosy irery any. Andriamanitra irery any. Andriamanitra irery any. Ataovy amin'izany. Amen. Alléluia. Ianao zao. Isa maraina ianao. Vao mifo dia mila miteny. Fa tsy possible raha izany. Vao mitsofoka ao atsiany ianao. Dia aza miteny hoe taio ny tsena. Hatramin'izay manko dia izay mihitsy. Taio tombony tsenako. Mba hisy tombony be androany. Fa hovaitsika izay toe-tsainy izay bonoka. Na mandeha ny tsenako tompona tsy mandeha. Tsy tia tsenako tia ny heriko. Vao mitsofoka ao atsena ianao dia manaova confession de foi. Manaova fanekepinono. Amen. Aza mivavaka intsody. Satria misy fotoana ny ianao mivavaka foana, mivavaka foana, mivavaka foana. Fa mandeha le tsena sa tsy mandeha. Misy fotoana izy io tsy mandeha mihitsy. Misy fotoana mandeha kely dia tsy mandeha kely. Ozy ianao hoe mivadibadika koa ny tompo zany. Tsy ny tompo mivadibadika. Fa tia ny tompo tenenina aminao. Fa tsy io ny herinao. Tia ny tompo tenenina aminao fa iza no herinao. Jehova. Satria raha mandeha io dia lasa aiza ny herinao. Lasa ny vola any amin'ny tsena. Raha vao mandeha le tsena dia misiotsika mandeha mody. Netinety ny tsena amin'io any an-trano. Malala. Tonga dia anao ndana mividy tsondro 5 kilao aingana. Mandeha ny tsena zay. Androany ianao mila manaky. Fa tsy mivolangoninao. No avy tanao trano.
na dia tena complet ny volanareo mivady hoy ianao 250 millions mavita an'io raisy vola io dia tena eo ny vola io tsy hainao ny mamita an'io a tsy hainao ny mamita an'io a tsy hainao ny mamita an'io a manana Andriamanitra velona mamita an'io a Haleluya. voarainareo fa zany fampianarana zany fa zany mampahantra ny kristianina manana toetsaintsika tsy ratsy le miezaka fa lasa metehatry tsika amin'ny ezaka ataotsika metehatry amin'ina hoe Ezaka ataotsika. tsy ratsy le mitsitsy a fa misy fotoana angentsika riavana efa tsy tokony hitsitsy tsony ary elatsika zany toetsainy zany itsika gasy zany tena te-mpianatra anao a aoka hiaina amin'ny ara-dalàna ianao Amen. raha tokony hinana glasy ianao mihinana Amen. Amen. raha tokony hinana akoho ianao mihinana Amen. Zany. ny toetsaina ny tezatra antsika mako efa hita fa marary zao hita fa efa mijaly efa tsatsa ny tazo zao dia ambolenao tanytsaitsika le servitana malavo hoe andanina aminona vatotra koa efa hita ho fato zao ianao dia mbola tsy hinana vatotra koa ihany zany le toetsatsika miala amin'ny anaran'i Jesosy ao anatinao zao rehefa tokony hinana akoho ianao dia mihinana akoho tenenina eo anilanao rehefa tokony hinana akoho dia mihinana akoho e Efa tokony hinana akoho dia mihinana akoho. fa izao Amen. Haleluya. inona ny problème atsika za tsy mitena mihinana akoho isan'andro Ia. fa ozy izy tsika io akoho io a endrasana fidiran'ny mpianatra andoavana droit ny ankizy ka alao anamalao no haniny dia lasa le akoho ny anteranao fa tsy Andriamanitra lasa le inona hoe Akoho ny anterana. io ny anterana ihany ka reo popiny eo reo andoavana ny kolazina ankizy eto amin'ny fotoana ianao tokony hinanana miala ao anatinao zany toetsaina ratsy zay Amen. alleluia Haleluya. zany nge mampahantra atsika tena misy ndraindraiky misy oabolina tena ohatrany hoe tsara ahoana hoe Ohatrany hoe tsara. valala ray ifanapahana valala ve dia ifanapahana tena nandinika zany hoe tena toetsaina feno fahantrany zany tena ohatrany tsy mety zany tsy mba hoe mofidopaina ray fa inona Fanapahana. ho délivrena iala ao anatinao zany amin'ny anarany dia hitanao zany ohatrany hoe lasa ohatrany hoe tsika efa izao mihitsy e efa mahantra tsika ka valala ny fanapahana izy aby manaiky fa hiala amin'izany toetsainy zany Hey! ataovy alleluia mafy raha mpiresy raha tekonanao Haleluya. ataovy alleluia mafy Haleluya. voarahetinao ve zany torte zany nijery Mosesy te hinan-keny reto olo reto ny roa tapitsisa ny isany amin'ny fomba ahoana ny amin'ny kisanandreo ny amin'ny Mosesy nanomboka nijery aranofo dia hoy Mosesy impossible mila manaiky enao androany fa raha ny herinao sy tanjakao dia impossible isaby maraina anao mila miteny an'izany amin'ny tenanao raha iza dia inona Impossible. avereno izay teny zay Za dia impossible. avereno mafy Raha iza dia impossible. avereno mafy Raha iza dia impossible. alohany voanao ny trano tiako ianao anaky an'izay vao mifo maraina ianao iova mivavaka ao manomboka androany hiala eto atompenao ny heriko raha za impossible hoany amin'ny tribonaly atompo raha iza dia inona Impossible. impossible anangina trarinao tompo raha iza dia inona Impossible. dia ho any ampiedinaranjanao ko tompo Raha za andodoroa dia ahoana ny toyany Raha za dia impossible. raha andeha ho any atsehana tompo andeha hiasa dia ahoana ny toyany Raha za dia impossible. fa zao ny fantatro mivoaka eo atompo manan'Andriamanitra lehibe miaraka aminao manan'Andriamanitra mahery miaraka aminao manan'Andriamanitra mahery miaraka aminao Amen. eno izao izay angeny andrasan'Andriamanitra anao isa marainy
isaky ninona hoe isa maraina ianao tompony oeriko tsy manana afa-tsy ianao Amen. mangovotra Jesosy raha hialy eto ka tsy miaraka aminao tsy mitsenako manova ny toetsainao zany satria au lieu de tary ianao ka andeha nienjika tsely dia lasa tsy nahavavaka tsony zany inge ny olatsika misy fotoana ianao hoe tara fifoazana tara inona hoe tara fifoazana dia izao no mampalahelo le lera tokony ivavahanao no ahenanao fa tsy le lera tokony andehananao any an-tsena au lieu de tokony ozy izy ianao hoe tsy maninona rangaha fa aloha ary amin'ny raha mivalo ianao zao no tokony ho tonga any an-tsena amin'ny firy hoe amin'ny valo zay no mazatra tara adiny ray ianao dia inona ny ataonao le adiny ray le tara iny le vavaka tokony ataonao ny ahenanao ozy izy ianao Jesosy mahazatra na lohatra amin'izay adiny ray sy fefany amin'ny vavaka fa androany tompo fefakadiny ihany fefatara any an-tsena anontany ianao iza ny herinao amin'izany Andriamanitra santsena tsena Andriamanitra santsena tsena fa raha mino ianao fa ny Andriamanitra no herinao dia ozy izy nyzao ny ao an-tsainao alohany tsena ho tara tozay adiny ray fa za hifandray amin'ny tompo Eloy. amin'ny lera mahazatra Amen. satria tsy ny tsena no eriko fa iza no heriko Jehova no eriko alleluia Alleluia. raha pitso talata dia ampianatra ampianatra momba ny hoe rehefa anao zavatra angezabe Andriamanitra dia miditra ao anatina olona anankiray izy ahoana hoe rehefa anao zavatra ngezabe Andriamanitra dia miditra amin'ny olana anankiray izy zany ny lohatediny fampianaraka eto raha pitso talata mandritry ny herinandro ato anovany toetsainao ititoroteny sy fampianarana namana fa andaony ho jerentsika fa ny mampalahelo nge hatramin'izay niditra tao ohatrana tomobile ihany ianao fa ianao ihany naninona loloha entana izy natsapan'izany tao amin'i Jesosy ihany izy fa izy ihany mamany olany atsakany hoe ny tanany zany mahatonga ny olanao tsy miva misy zavatra endrasan'Andriamanitra aminao dia nao anaiky isakariva alohan'ny atory fa nanany ray tombom-barotra ary a Jesosy 3 millions ny azoko androany Jesosy fa izao tsisy dika ny tompo tsy io ny heriko ianao miteny an'izay no endrasan'Andriamanitra dia ho hitanao ndray fa mbola hotarian'Andriamanitra be lavitra indray nao rapitso fa raha ho ianao hoe halleloia misara tompo fa vany olako misara 3 millions dia ozy ny tompo rapitso maty antoka 1 million sankindray dia zany no mahatonga ny fiainanao miaka-midina satria ny misy zavatra endrasan'Andriamanitra aminao dia tsy ianao ireary amin'ny olona tsy ianao ireary amin'ny zanakao fa na mandefa vola ary ny zanakao dia mila mireharehanao fa Andriamanitra ihany nanomeny mazava sa tsy mazava aza mijery ny zavatra misy eo amin'ny banky rehefa nangan-javatra ianao aza metehitra ny vola ao amin'ny banky mamitaka anao io ndray andro ny tantara anankiray amaranako azy tantarany Elisy ato amin'ny mpanjaka faharoa amaranako azy mpanjaka faharoa toko fahenina toko fafito rehefa nisy mosary mafy tao amin'ny tany Samaria tao amin'ny zanak'Israely mosary tsy nisy sakafo satria natao ny fahavalo fahirano dia zao no tenin'ny Elisa mpaminany mpanjaka faharoa toko fafito andininy voalohany aroy kosa Elisy miaino ny tenin'ny Jehova ianareo izao no lazain'i Jehova raha pitso toy izao dia ho sekely iray no vidin'ny koba tsara toto eran'ny famarana ary ho sekely iray kosa ny vidin'ny vary ordia indrony famarana ao mba vadin'ny Samaria fa namaly ny lehilahy n'Andriamanitra ilay mpanafika malaza izay ny anteheran'ny mpanjaka tamin'ny tanany ka nanao hoe indro na dia anao varavarakely eny amin'ny lanitra aza Jehova dia hisy zany zavatra zany va ary hoy Elisa
indro hitan'ny masonao indrindra zany nefa tsy mba hinananao. Halleloja. Rehefa tojo olona zanak'Israely tsisy sakafo dia naminany Elisa mpaminany. Fa rahampitso raha ohatra zao ohatra hoe 2 arivo zao ny kilao amin'ny vary dia hoy Elisa rahampitso 300 ny kilao amin'ny vary. Ataovy amen zany. Dia ny siramamy 520 dia ny hena 500 ny kilao. Dia ozy izy le général be hoe aza mirediredy ranga na dia anokatra varavaritry eny amin'ny lanitra avy Andriamanitra dia isy an'izany. Fa hoy Elisa indro hitan'ny masonao zany fa ianao maninona fa ianao tsy hinana. Ianao zao lazaiko zao ry havana afaka minny impossible ianao fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra. Hain'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra. Rehefa Andriamanitra ny hitahanao ao anatiny ianao tsisy voly mihitsy eo Andriamanitra ny hoan'ny pakaka. Aeto noho ny teny mpitahiny avita trano anao atsakana trano anao. Eno zao efa 2 taona ianao 3 taona 5 taona 10 taona no nahazo fampianarana no naheno faminanina na enina hoe fa azo tomobile tamin'ny ianao nanangom-bola nefa nisy faminanina renao fa azo tomobile. Fa amin'izao herinao pokaty zao miverina ny faminanina fa azo tomobile amin'ny anaran'i Jesosy. Azo amin'ny fomba mahagaga. Azo tany amin'ny anaran'i Jesosy. Azo trano amin'ny anaran'i Jesosy. Tavy alleluia. Tsy anaky ho resy ara-bola lavo zao ianao. Dia ozy mpitazana na andeha ambaki ny lohan'ny rika ary viazo an'izany rika. Tamin'ny rika reny ary nanangona vola efa nanana zao rika tsy natsagana zao rika anana boka ny trosan'olo rika zany fanambanina olo zany aminay Betsileo. Fanaovanina hoe fanaovana tsinitsinina olo zany. Tamin'ireny ary lananam-bola tsy nahazo zao laha tsy zikitaiky vary mainaka tomobile mitapitapy amin'ny fivavahana. Fa zao ho hita amin'ny masonao zany, ho hita amin'ny masonao zany, ho hita amin'ny masonao zany. Tavy alleluia. Miangavy ianao ahy iny fa aminao le tsisy voly mihitsy natanterahany zany. Aminao le tsisy asy mihitsy, aminao le tsisy teny mihitsy. Alleluia. Ataovy alleluia. Ataovy alleluia, alleluia. Tamin'ny anao nanangom-bola tsy navita trano fa amin'ny anao zao pokaty zao anao zavatra amin'ny fomba tsy takatry ny sain'Andriamanitra. Alleluia, alleluia. Tsotra le antony. Tamin'ny anao nanam-bola nitehitra tamin'inona? Tamin'ny anao nananasa nitehitra tamin'inona? Tamin'ny anao nananjanaka tany an-dafy nitehitra tamin'inona? Tamin'ny anao nikarama nitehitra tamin'inona? Zao ianao tsisy ninina ianteherana tsy maintsy Andriamanitra ireretra. Avy ere zao ny famonjena dia avy amin'ny Jehova, avy amin'ny Jehova, avy amin'ny Jehova. Mitsangana eo amin'ny plasy misy anao. Fa ny fahasoavana vahaony oloko, vahaony oloko, andraisanao toroteny mahery vaika, anova tanteraka ny fiainanao, vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony oloko, vahaony oloko, nandeha tantety izy mba asitra.